Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Andao hiara-iasa hitorony filazantsara. Izay indray no lohatenin'ity vidéo anio ity. Tsy vidéo fampianarana akory no ataoko fa fanentanana sy fampahafantarana ary antso ho antsika izay mpanaraka ity pejy marika 1615 ity. Isaorantsika Andriamanitra fa ankehitriny dia fa manodidina ny enin'alina isika zao no manaraka ity pejy ity, ary betsaka ny faniriana sy ny etaeta avy amintsika mba hisiny ny fampianarana amin'ny teny vahiny. Koa rehefa anodinihana sy no alalinina zany ny amin'ireny etaeta sy fankatana samihafa ireny dia tahaka an'izao zany ny zavatra mety ho azo atao ary dia angatahana fiara-miasa amintsika rehetra izay mpanaraka izao pejy izao. Tsara fantatsika aloha ravana fa ny tenako dia tsy miasa irery ao anatin'ity pejy ity fa misy ireo ekipa samihafa izay miara-miasa ao anatin'izany. Voalohany indrindra zao dia misy ny ekipan'ny intercesseur, izany olona mitondram-bavaka miaraka amiko amin'ity tetikasa ity. Koa dia raha vonona koa ianao hiditra anatin'izay ekipa intercesseur izay dia raisina tanandroa misaotra anarana amin'ny lien eo ambony eo ianao zany dia olona manana fotoana adiny iray isan-kerinandro iarahana mivavaka miaraka aminay hitondrana mbavaka ny tetikasa rehetra. Dia olona mazava ho azy fa manana connexion internet koa satria amin'ny alalan'ny internet daholo no ifampivavahana zany sur Skype fa tsy mihaona mivatana akory ilay izy. Dia amin'ny hariva no manao an'ilay izy amin'ny alina eo amin'ny 9 hatramin'ny 7 alina eo zany. Dia ny faharoa koa dia misy ekipa efa fantatsika zao ny tetikasa Genesis 24 dia misy ekipa koa miara-miasa ao anatin'izay tetikasa Genesis 24 izay. Ireo ekipa ireo koa dia olona nanolo tena daholo no miara-miasa amiko ao amin'io tetikasa io. Dia misy ihany koa ny ekipa izay miara-miasa amiko tsara fantatsika ihany ny amin'ny famalinana ny fanontaniana marobe izay alefantsika ato amin'ity pejy ity. Tsy vitako zasa mirery avana ny mamaly ireny fanontaniana marobe ireny fa misy pastera namana anankiray izay miara-miasa amiko mamaly ny fanontaniana rehetra ao amin'ny afatra miafina izay alefantsika ato amin'ity pejy ity ka tsara fantatsika ihany zay fa tsara mpahafantarina antsika zany mahakasika an'izay. Dia reto zany le ekipa tena hotadiavina ahafahana manatanteraka ny etahitantsika ny hoe hisiny ny fampianarana amin'ny teny vahiny. Voalohany dia mitady ekipa olona zany izay mana-talenta amin'ireny fanaovana dactylo reny dia mihaino ny vidéo izy zany amin'ny teny malagasy dia mandika iny vidéo amin'ny teny malagasy iny zany amin'ny fichier Word. Dia rehefa voadika tsy voatery mahay miteny gasy be na ohatran'izany fa mandika an'ilay izy fotsiny aloha dia olona maromaro ilaina ao anatin'izay. Ny faharoa indray dia ekipa indray andika indray le avy amin'ny teny malagasy iny ao amin'ny teny frantsay. Dia ekipa hafa indray koa andika le amin'ny teny frantsay iny amin'ny teny anglisy na le amin'ny teny malagasy no avadiny amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay no avadiny amin'ny teny anglisy. Tsy hoe olona ray akory no andika an'ilay vidéo rehetrarehetra fa olona maromaro dia raha misy olona anankiray mety mahavita 5 na 9 na 4 na 3 aza dia efa tsy maninona zany fa ao anatin'ilay ekipa daholo ireo olona rehetrarehetra ireo. Dia mila olona hafa ihany koa izay tsara zany au correcteur ohatra hoe raha mahay teny malagasy ianao mahafehy tsara ny teny malagasy dia tena raisina tanandroa ny fanoloran-tenanao zany dia mitsara ianao le teny malagasy izay nandika iny satria ho asiana sous-titre amin'ny teny malagasy koa izao vidéo izay ataontsika zao satria misy koa ireo olona izay ohatra hoe ny sempana zao ny mona sy marenina dia tsy afaka maheno le vidéo izy nefa mangetaeta zareo ary efa nisy an'izay etaeta zay tonga taty aminay tamin'ity pejy ity zany mba manetaeta zany zareo ka afaka asiana sous-titre amin'ny teny malagasy koa izy fa mila olona zany mitsara ilay zavatra voadikan'ny olona hoe ahoana izy amin'ny teny malagasy. Dia ohatr'izay koa ny amin'ny teny frantsay mila olona koa correcteur raha izay fotsiny mety aminao hoe corriger le zavatra efa nataon'ny olona ianao dia mety zay. Dia ohatr'izay koa ny amin'ny teny anglisy. Ireo olona rehetrarehetra ireo zany ilaina olona maromaro zany ilaina ka raha manana an'izay talenta izay ianao ry havana dia aza alevina ampiasao hitoriana ny filazantsara ny talenta zany rehetrarehetra zany dia maimaimpona daholo satria na ny tenako aza izay manao zao vidéo zao ihany koa dia manao izany maimaimpona ka dia ekipa miara-miasa antsika rehetrarehetra. Dia raha mahaliana antsika zany izay hiara-iasa izay ato amin'ity pejy ity dia misy lien eo ambony io dia ao daholo antsika rehetra no misoratra anarana dia manao an'ilay izy. Ny ekipa farany izay ilaina ihany koa dia ekipa izay anao an'ilay sous-titre vita amin'ny teny gasy na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy iny ho ampiasaina amin'ilay logiciel fanaovana sous-titre zany dia anamboatra an'ilay fichier na sous-titre mihitsy. Zay koa zany ny ekipa anankiray zany hoe tsy mandika izy fa manapatapaka an'ilay soratra iny dia mametraka an'ilay izy amin'ny logiciel zany zany hoe olona mahay mikirakira logiciel sy ordinateur indray ilaina ao anatin'izay koa dia raisina tanandroa ihany koa. Dia raha misy ihany koa ny olona hoe
zay tsy mahay an'izany rehetra zay te hanohana fotsiny io tetikasa io marque 16-15 io sy ny tetikasa rehetra zay ao anatiny io dia raisina tanandro koa ianao zay mpanohana zany volona hoe ekipa nampanohana fotsiny an'ity tetikasa ity amin'ny lafiny samihafa indrindra amin'ny lafiny ara-pitaovana dia raisina ihany koa ianao ao anatin'izay satria maromaro no zavatra mbola ho ataontsika aorianao zany. Dia izay rehetrarehetra zay no ilaina fiarah-miasa amintsika rehetra zay mpanaraka ty pejy ity ka dia manentana antsika rehetrarehetra ny fanahy masina ny hiasa ao anatintsika mba hahafahantsika miara-miasa hitory ny filazantsara fa mety ny zavatra talenta avy aminao mihitsy no ampiasain'ny tompo mba hitaomana fanahin'olona ho any amin'Andriamanitra ho any an-danitra. Dia mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra rehetra ihany ny voninahitra. Amen.